ny lalàna sy ny fahasoavana. Izany indray no anasako anao amin'ity andro talata 28 volana marsa ity manasa anao mpitiavana tompoko. Mpiara-midinika namana isany ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra tafahoana somatsara amin'ny lalazao dinidinika fa mahazatra atsika loatra izao. Mino aho fa samy nandray fitahina isika tamin'ny faherahana midinika tamin'ny fotoana rehetra ary dia tononona hatrany hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao ary ny fiadanany tompony anjaka ao am-ponao sy amin'ny tokantrano izay misy anao. Dia fanao fahafantarana isika ho fanombohana ity fotoana ity. Ankehitriny ary dia andinika ny ten'Andriamanitra isika dia andeha hiaraka hivavaka. Rainay be fitiavano, akorinay ny hafalianay fa nahazo tombon'andro fahavelomana tafahoana somatsara milalazao fandaharana izao. Tsy misy herinay izy ireny natanjakay fa teo ny fitantananao, teo ny fombanao ka dia mankasitraka manolotra ny saotra ny dera ny voninahitra ho anao ireriany zay Andriamanitra satria fitiavana ianao. Matsapa anefa izahay fampanota tsy mendrika ihany koa mangataka famelan-keloka, angataka ny fanadiovana avy aminao. Apetraka am-pelantananao ary izao fotoana izao mba ianao mihitsy no hitarika ary ny fanena masina mba ametraka ny teny ary anaovana fanapa-kevitra fanavaozana amin'ny fiarahana aminao ny fotoana tahaka izao. Ny vavaka dia tonononay sy angatana aminara Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, araka nefa hitantsika tamin'ny lasa dia tsy mifanipaka velively ny lalàna sy ny fahasoavana. Samy manana ny asany izy kanefa dia mifandrindra amin'ny fitiavana sy ny fahamarinan'Andriamanitra ny lalàna sy ny fahasoavana. Averitsika ny mandeha tsy mifanipaka mandrakariva, tsy mifanipaka ny lalàna sy ny fahasoavana. Fahitantsika tsara moa fa ny lalàna dia Andriamanitra mihitsy no nanome azy teo an-tendrombohitra Sinay, no ka nosoratany tamin'ny vato fisaka ary dia nomeny antsika olombelona. Zao nefa zatra apetraka amintsika tsy hoe mahavonjy atsika amin'ny ota na manova ny fon'ny olombelona nefa ny lalàna fa mampanota atsika dia mila hovana tanteraka ho ara-panahy mihitsy ny fotsika ary zay ny fikasan'Andriamanitra. Zao no voalaza ao amin'ny bokon'i Jeremia toko fa 1:30 ka ny 1:30 sy manaraka manao hoe indro avy ho Jehova ny andro izay anaovako fanekena vaovao mitaranak'Israely sy ny taranako Joda. Andriamanitra mihitsy no hanao ilay fanekena. 2:30 nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Ekipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko. Nefa izao ny vadiny ho Jehova. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko ary hosoratako ao am-pony. Ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Ataon'Andriamanitra daholo, ataon'Andriamanitra avokoa zay fomba rehetra mba hahatonga antsika ho zanany. Ataon'Andriamanitra, inona no tsy efa nataon'Andriamanitra tamintsika? Nataon'Andriamanitra, nisahiran'Andriamanitra nanoratra teo amin'ny vato fisaka ilay didy folo fa niodina ny zanany. Dia misahirana ilay Andriamanitra, zao ilay fikasako n'Andriamanitra, hosoratako ao an-tsainy ny lalàko ary hosoratako ao am-pony. Zany ny fikasan'Andriamanitra. Tena fitiavana loatra Andriamanitra, tena fitiavana Andriamanitsika. Ry mpiara-midinika namana, ny tian'Andriamanitra zany dia zao: tsy tokony ho ivelany fa ao anatintsika mihitsy ilay lalàm-pitiavana. Zany hoe tena fiainako, tena fiainanao izany lalàm-pitiavana izany. Ny lalàna sy ny fahasoavana. Inona indray ilay fahasoavana?
Ny fahasoavana araka boky ny Efesianina toko 4:9 dia fanomezana maimaim-poana, fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana. Fahasoavana no amonjena antsika amin'ny alalan'ny finoana, hoy ny apôstôly Paoly, ary tsy avy amintsika izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, izaho sy anao na dia mpanota tsy mendrika aza dia omen'Andriamanitra fanomezana maimaim-poana mba hamonjena antsika, dia ny fahasoavana izany. Ny fahasoavana no hamonjena antsika. Ny fahasoavana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Eto zany dia tiako ny hitsarika an'izay tsy mahavonjy antsika zany ny fitandremana ny lalàna, fa ny fahasoavana irery ihany no hamonjena antsika tsiraray avy. Ny fahasoavana dia tsy izy azo resahana zany fa Jesosy mihitsy ke le fahasoavana tonga nofo e. Izy ray nomen'Andriamanitra mba hamonjena antsika. Ry mpiara-midinika namana, ny lalàna dia nomen'Andriamanitra antsika. Saingy izao nefa tsy hoe mitandrina ny lalàna isika mba hovonjena, fa mitandrina ny lalàna isika satria efa novonjena. Tsy mitandrina ny lalàna isika mba ho tiavina, fa mitandrina ny lalàna isika satria Andriamanitra efa tia antsika taloha. Ry mpiara-midinika namana, ny lalàna sy ny fahasoavana tsy misaraka izany. Zao voalaza amin'ny bokin'ny Galatianina 3:7 ka ny 9:2. Galatianina 3:7 ka ny 9:2. Zao ny voalazany: koa manohitra ny teny fikasan'Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria izany. Fa raha nisy lalàna mahavelona nomena, dia avy tamin'Andriamanitra, avy tamin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana. Ry mpiara-midinika namana, raha fitiny zany teny zany, tsy misy fahamarinana raha tsy misy lalàna. Ny lalàna zany dia tsy azo sika esorina, ary ny fahasoavana tsy azo sika ahilika. Ny lalàna sy ny fahasoavana tsy mifanipaka ireo. Ry mpiara-midinika namana, androany ary dia tia hitarika ny sainao indray aho, fa ny lalàna dia mampafantatra antsika ny ota, ary ny ota dia mahavery antsika satria fa afatesana ny tambony ota. Ny lalàna no mampafantatra antsika fa mpanota isika, ary mandeha mihazakazaka eo amin'ilay fahasoavana satria fahasoavana no hamonjena antsika. Amin'ity androany ity ary dia ambara androany ao amin'ny bokin'ny Galatianina fa mila hampanavotra isika ilay fahasoavana dia Jesosy izany, ary tarihiny amin'ny fomba amin'ny fiainana tsara indrindra isika, ary izay le fiainana tarihina antsika izay amin'ny toetran'Andriamanitra dia ny fitiavana izany. Androany ary dia te hisarika ny sainao, ampatsiahy ianao fa ny lalàna sy ny fahasoavana dia tsy mifanipaka fa miara-dalana ho famonjena antsika tsirairay avy. Dia Andriamanitra ne hitahy ianao indray, ombanao izy ka ho saintsainao ny lalàny, ary ny fahasoavana kosa dia ombanao mandrakariva hitantana ny fiainanao, hitantana anao ka tonga anao andeha araka izay fanirian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaoranao indray izahay noho ny amin'ny teninao, noho ny amin'ity dinidinika nomenao anay ity ka nampahafantarinao anay ny amin'ny lalàna sy ny fahasoavana. Ny lalàna tokoa mantsy no mampafantatra anay fa mpanota izahay, dia indro izay fa mandeha maka ny fahasoavana eo amin'ilay mpanavotra anay. Raha io ampio izahay mba hanatona ilay fahasoavana isan'andro isan'andro, ampio izahay hiantoraka eo aminao. Dia apetraka ampiran-tananao ary tontolo andro ray androany, na iza misy anay nino nataonay, dia aoka ianao ny ara-dalana aminay. Fa nivavaka tononona sy agnatahana noho ny amin'ny anara Jesosy irery ihany. Amen.